Avela ifamono veny gasy samy gasy hipoka sa tsy hipoka ny grève zay fankonkonona efatra amin'ny ela satria manko raha ny fijeriko azy dia toa misy andian'olona izay miaraka amin'ny candidat numéro 3 daholo izay point rehetra lalana makany amin'ny 13 mai iny raha mpitso 4 novambra araka izany ara dia ahina mafy ny hipohany ady eo ny vahoaka izay samy manohana ireo candidat ireo miaraba tompoko araka nefa natsipoko tena mpiandohana moa dia raha mpitso 4 novambra no hanatanterahany ireo vondrony candidat ny fitokonana eny Dalambe izay hidinana eny amin'ny 13 mai milohan zay dia azadiny mileky ny video antsika ary azadiny ihany koa ny manao commentaire amin'ity video ity mba afahantsika mandravana ireo hevitra rehetra ireo hanaovantsika ny video manarakeo ary azadiny toraka izany ihany koa ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tao matawata gas ohatran'izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary iarahantsika mahalala moa ary tsy tako nafenina amin'itsika izay fitokonana izay nataony vondrony candidat efa fotoana maromaro izay nanao antsoavy moa ireto vondrony candidat ireto nitran'izany fotoana izany ary nandefa fitarainana makety seroa indrindra fa tany amin'ny ACC sy tany amin'ny CENI nefa toa manao be marenina ny ACC sy CENI fa tsisy nandray izay fitarenan'izy ireo akory mandraky tiny androany ny tena olana manko de izao manahy mafy ireo vondrony candidat amin'ny mety sy hosoka amin'ity valim-pifidianana izay ho atao ity ka miangavy izy ireo mba hanadiovana tanteraka ny rafitra rehetra mialohan'ny fifidianana mba hafahana manao fifidianana madio izay tsy mitanila makatsy sy makaroa ka noho izany dia tsy manaiky izy ireo ny hirotsahany Andriamatoa Andry Rajoelina ho filoham-pirenena satria araka ny fantatsika moa Andry Rajoelina dia efa tsy gasy tsony raha ara-taratasy ka noho izany tsy eken'izy ireo ny filatsahan'ny vazaha hitondra ny Madagasikara etsy andany dia manao antsoavy koa ireo vondrony candidat amin'ireo voaka malagasy hanaradia azy ireo amin'ny fitakinan'ny rariny sy ny hitsiny ary tsy manaiky ihany koa ary tsy mankatohy ireo vondrony candidat amin'ny amboletra izay ataony mpitandro filaminana sy ny fanakatsakanana amin'ny fanehoan-kevitra izay ataon'izy ireo hatrany ka noho izany dia nanapa-kevitra ireto vondrony candidat ireto fa hidina eny 13 mai raha pitso 4 novambra satria nambaran'izy ireo hatrany fa tsisy faritra mena zany na ina nalakely na ina amin'ny 13 mai fa faritra azo leha daholo izany raha ny haneho hevitra rehefa tsy nahazo ny kianjany Bariamo ireto collectif de candidat ireto avy hatrany dia nanapa-kevitra ireto farany fa ho eny amin'ny 13 mai amizay kinanjo nefa ny zavatra misy sy hita ao anaty Facebook dia manao hetsika ohatrany mikontra izay hetsika ho ataon'ireo collectif de candidat izay ny vondrony candidat izay miaraka amin'ny candidat numéro 3 Andry Rajoelina ka ny hetsika izay ataon'izy ireo dia eny amin'ny rond-point rehetra amin'ny lalana makany amin'ny 13 mai iny dia saingy ahitana point izay misy anireo mpanaradian'ny candidat numéro 3 daholo ka mety ahina mafy araka izany ny fifandonana izay hoisy amin'ireo olona mpanaradia azy ireo sy ny tafika ary ny miaramila tena tsy mahita andro hafa mihitsy ve Andriamatoa Andry Rajoelina izay candidat numéro 3 ny amin'ny hetsika zay hataony raha tsy raha pitso 4 novambra ihany mba hialana amin'izay mety ho korontana aterakin'izay hetsika zay ho ataony izay sa ve inina atao le izy amin'izay teraka ny rotaka satria manko toa nanao fangatahana ny FFKM nefa ny tsinekeny Andriamatoa Risara Ravalomanana izay fangatahany FFKM izay fa hoy izy hatrany dia aleo handeha io de hoiteo ny tohiny manolona izay rehetra izay moa dia tsy vitsy ireo olom-pirenena izay nanao fanehoan-kevitra mahakasika ny mety ho afitsoka an'ity raha mpitso ity ka samy nilaza ny heviny sy ny fahitany azy ireo mpandalina ara-politika toa Andriamatoa Fileri sy ry Andriamatoa député Rosy ka izay aloha ny mahakasika ny fahitako an'iny hetsika zay ho ataon'ireo vondrony candidat raha pitso 4 novambra io eny amin'ny 13 mai ny fotoana ka dia samia maneho ny heviny isika rehetra araka ny fahitany azy sy ny analiziny ao ambanin'ity video ity ao anatin'ny commentaire ka andao ara ho resantsika mpitsopitso ny mahakasika FCD Zampatra izay nataon'ireo candidat roa lahy tsy iza izany fa Andriamatoa Siteny Randrasolony Eko candidat laharana fahatelo ambin'ny folo sy Andriamatoa Andrinina Rajoelina candidat laharana fahatelo raha ny candidat Siteny no asina resaka dia fantatra sy hita tao anaty Facebook ny fa nitsidika aniny faritra Sofia iny ny lehilahy androany 2 novambra ka nanomboka avy tao mampikony tany Antsoy ary mandry tsara izany FCD Zampatra izay nataony Siteny izany tany amin'ny faritrin'ny Sofia iny izay hita taratra fa tena nafana dia nafana tokoa ny ambiance izay nionan'ireo vahoaka tamin'izany candidat izany satria moa araka ny fantatsika dia maro ireo artiste kalazy izay miaradia amin'ity lehilahy ity manao fampilezan-kevitra mitety anireo faritra etsy andaniny kosa candidat Rajoelina dia nanao fitetezam-paritra ihany koa ary dia tena nahavory maro dia maro izany candidat izany fa ny azy kosa dia niny tapany atsimony Madagasikara iny nanaovany fampilezan-kevitrany izay hita tany amin'ny faritry ny fanadina sy tany Fianaratsoa iny moa zany ny propagande Andry Rajoelina izany tamin'ity herinandro ity izay aralohany mahakasika ny propagandin'ireo candidat ka samia manao izay fanehoan-keviny amin'izay fahitany azy ao anatin'ity commentaire amin'ity video ity isika rehetra mba afahantsika mandravona nireo hevitra nareo afahantsika manao video manarakeo tomboky lasy tomboky vavy manasanao hatrany ilaiky an'ity video ity ary manasanao ihany koa iabone amin'ny chaîne antsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny video
vidéo zay lefa any am'sisy tongwatawata gas mankasitraka de mirary soa. Eko maromaro tanagna tsara monintany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na koanao topitany fagasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale zagnahare mila vonjy ty nosinay zagnahare omimpitondra hindrisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zanakadago zaho zanakadago zanakadago zaho fiera fa zanakadago zanakadago zaho zanakadago tsy mivakirano iae akupakupa hunitananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy mona ndrefagna avaratra antsignianagna ivontany joby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty am ville ampitandranomasy iye iye malagasya zanakadako zanakadago zaho zanakadago zanakadago zaho fiera fa zanakadago zanakadago zaho zanakadago tsy mivakirano iae asa mity gasikara gasikara tany ndrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadago zaho zanakadago zanakadago zaho fiera fa zanakadago zanakadago zaho zanakadago tsy mivakirano iae zanakadago zanakadago zaho zanakadago zanakadago zaho fiera fa zanakadago zanakadago zaho zanakadago tsy mivakirano iae Volcan Studio.